ao anatin'ity sary manaraka ity kosa no anarahantsika ny fanomanana samihafa hoentindrareo avy eo anivon'ny PRECAES ireo fanomanana ny fifananana idirana ao mpiasam-panjakana arahantsika ary ny fanazavana mandidina izay ny concours idirana ao mpiasam-panjakana moa zay omanin'ny PRECAES na eto Antananarivo na Tuiliara de reto avy ny fidirana 23 avril ao PRECAES zany dia ny zay anao inspecteur ny finance inspecteur du trésor ho an'zay reo te ho mpampianatra any amin'ny primaire na collège satria misy 1000 na arivo isa no mpampianatra ilaina amin'ny primaire ary 500 isa na 500 any amin'ny collège de mifarany greffier reo zany le miditra 23 avril miditra 27 avril kosa ao PRECAES dia reo navita écrit tamin'ny inspecteur d'état ka anao oral zany inspecteur d'état 27 avril ary ny hiditra 29 avril kosa de ny agent d'exploitation de la poste niveau BPC agent d'exploitation de la poste niveau BPC zay am 1er juillet zao zany ny concours ary ny fidirana eto amin'ny PRECAES de 29 avril ny adresse ahitana PRECAES eto Antananarivo de eo ampitan'ny pharmacie Akady Fotsy eo anelalelan'ny hectare sy ny station Shell ary ny téléphone nazahoana PRECAES eto Antananarivo zany de 033 85 788 55 034 50 012 05 avy demandé 033 85 788 55 ary ny 034 50 012 05 ny an'ny Tuléar moa dia 033 28 907 32 033 28 907 32 ary 034 46 819 49 034 46 819 49 ny 23 avril zany eto amin'ny PRECAES dia misy an'ireo percepteur en finance inspecteur du trésor mpampianatra ary ny greffier ary ny 27 avril dia oral amin'ny inspecteur d'état ary ny 29 avril dia agent d'exploitation de la poste ny mampiavaka amin'ny PRECAES dia efa fantatritsika menakavy any fa misy matière anankiray de mpampianatra anankiroa matetika manao azy ary misy matière zany zay tsy anadinana ny amin'ny concours fa omen'ny PRECAES mba hisin'ny chance bebe koa amindreo mpiadina dia izay zany momba ny PRECAES Antananarivo PRECAES Tuléar